Ny mety tetry ny andro eny an-dranomasina ny sabotsy 3 aogositra 2022 amin'ny Nora Maraina hatramin'ny alahady 4 aogositra 2022 amin'ny Nora Maraina. Ikorotana trano tetry ny andro eny an-dranomasina amin'ny morontsiraka atsimo andrefana sy atsimo ary atsimo atsinanan'ny nosy no ny alin-drano avy any atsimo andrefana. Noho izany dia ahina ny isian'ny fahasarotan'ny fifamoivoizana sy faharendrehana an-dranomasina amin'ny reto faritra manaraka reto faritra atsimo andrefana, Androy, Anosy, atsimo atsinanana, Fitovinany ary Vatovavy entanina ny rehetra mba hanaraka ny toromarika omeny manam-pahefana isa tokony. Ho amin'ny morontsiraka atsinanana, tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy, anorana ny tandrifin-droana Mahalana ny atsimon'ny Sambava, ho maina kosa ny andro any Akafa. Ho avy atsimo atsinanana andrivotra Kovalam-Befolo hatramin'ny 730 km isan'ora, hatratra 570 km isan'ora rehefa manakaiky ny tanjona Bobaomby. Anonjabena aherin'ny ranomasina, ny havin'ny onja kosa dia manodidina ny 2 metatra, hatratra 2.5 metatra hatramin'ny 3 metatra indraindray any amin'ny tapany avaratra. Ho an'ny tanjona Angotsy hatrany Mahanoro dia anorana ny tandrifin-droana Vitsy. Ho avy atsimo atsinanana andrivotra Kaosivy hatramin'ny 20 km isan'ora. Anonjabena aherin'ny ranomasina, ny havin'ny onja ray hatramin'ny 2.5 metatra, hatratra 2 metatra any amin'ny faritra atsimo indrindra ny alina noho ny alin-drano avy any atsimo. Ho amin'ny Mahanoro hatrany Taolaniaro dia andrahoana amin'ny sitokotoko na ibalika ny masoandro. Ho avy avaratra atsinanana andrivotra Kaosivy hatramin'ny 20 km isan'ora. Aherin'ny ranomasina ny atsimo nosy Varika ka 2.5 hatramin'ny 3.5 metatra, hiena mendalana kosa izany mankany amin'ny fiafaran'ny Febotona. Anonjabe ny ranomasina ny Akafa ka 2.5 hatramin'ny 2 metatra ny havin'ny onja. Izy kosa ny alin-drano avy any atsimo. Ho an'ny Taolaniaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena dia andrahoana vitsy na ibalika ny masoandro. Iovaova amin'ny fitsokan-drivotra Kaosivy hatramin'ny 20 km isan'ora. Aherina aheribe ny ranomasina, hiena mendalana mankany amin'ny faran'ny Febotona. Ny havin'ny onja kosa 3.5 hatramin'ny 4 metatra, hatratra 4.5 metatra indraindray. Hiena oroa hatramin'ny 3 metatra mendalana izany arisy ny alin-drano avy any atsimo andrefana. Ho amin'ny morontsiraka andrefana, tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Akabo, ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Ho avy atsimo na atsimo atsinanana andrivotra Kaosivy hatramin'ny 20 km isan'ora. Anonjabena aherin'ny ranomasina, ny havin'ny onja roa hatramin'ny 3 metatra. Tanjona Akabo hatrany amin'ny tanjona Vilanandro, ibalika ny masoandro. Ho avy atsimo ny rivotra amin'ny ankapobeny Kaosivy hatramin'ny 20 km isan'ora, hatratra 20 km isan'ora rehefa manalavitra ny morontsiraka. Adimy mpanonjana anonjabe ny ranomasina ary ny havin'ny onja kosa ray hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava dia andrahoana vitsy na ibalika ny masoandro. Ho avy andrefana andrivotra Kaosivy hatramin'ny 20 km isan'ora. Ho avy atsimo atsinanana kosa izany ny Maraina Kaosivy hatramin'ny 20 km isan'ora. Adimy mpanonjana ny ranomasina ary ny havin'ny onja 8.5 hatramin'ny 2 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby amaranantsika azy dia andrahoana amin'ny sitokotoko na ibalika ny masoandro. Iovaova fitsokan-drivotra Kaosivy hatramin'ny 20 km isan'ora. Ho tonina adimy mpanonjana ny ranomasina ary ny havin'ny onja 8.3 hatramin'ny 2 metatra.